raha tsy manaiky ray aman-dreny de io le frustration satria maro koa sasany io de tratran'ny frustration maro ny ankizy de io frustration io mitarika raritra-kely ao anaty izany hoe lasa le tianao aloha no navelanao ndraindray izy io manangatra ny afaka 5 taona na 10 taona tokony alala-tsaina ny ray aman-dreny hoe ny asan'ny mpanakanto tsy asana hoe tsisy volamiditra na olona mpivokarogno na mpisosotoka na zay fotsiny nataon'ireo ohatra fa reo zany le mpamela sy mpamiaina an'le fiarahamonina sy le mpame tempo reo le battre mesure amin'ny fiarahamonina reo amiko le mpanakanto reo. Iny efa nanana avantage ianao zany nanomboka tamin'ny fitelo-mbey folo taona nefa niaina tao anatin'ny resaka art ao amin'ny mpijery mpanaraka atsika misy ankizy ihany a te hiainan'le izy isan'andro kanefa tsy manana fahafahana de mety manontany tena koa izy hoe ahoana ny fomba hiainany an'izany a isan'andro mety hoe ianao zao nanana chance hoe ray aman-dreninao na namelanao tanteraka de ahoana ny ahafahana miaina an'izay ara zay an-tokantrano zany inona conseil afaka omenao an'zareo? Ny torohevitra zany aloha nomeko an'ny tanora te hanao an'le asa ty de tsy maintsy miresaka amin'ny ray aman-dreny resaka ray aman-dreny tsy hoe anao an'ity de ho bedina fa milaza le etaetanao sy any am-ponao hoe dada ary mama mbo te mahafinaritra anao ohatra ny taloha le ankizy efa hianatra gitara de miara-dada sy mama de vitana gitara zay manana fahafahana amin'izany fa ny tena zava-dehibe de rehefa ny anahy zany hitako aloha ndre marika hitako hoe ianao aloha alohan'le anao le kanto de tianao le miverina amin'le tiana de rehefa tianao io de lasa mandray taratasy ianao mandray cahier ianao mandray pensilihazo ianao mandray feutre ianao mandray de manao karazana manao sarisary ohatrany zany ohatrany tany amin'ny kilasy septième le mandoko W manao sary amin'ny W ny varavarana WC satria efa karazana fanehoan'le ankizy sahady le zavatra ao anatiny zay amiko reny manao sarisary amin'ny W sy an'le de reny zany no fikolokoloana azy voalohany amiko manao an'ireny karazan-javatra reny ary atao foana isan'andro satria zay le iainana azy iainako le manao sary isan'andro na mahita feuille na taratasy na borsa na satria nataoko aloha ny tantaraiko eto nahita borsa de nanao sary amin'ny borsa tafitaila de manao amin'ny tafitaila sy hita maso rehetra zany afaka nanaovako zavatra nahafinaritra ny tenako fotsiny aloha de izay lalatsany zay tiako apprécier-na ny ankizy hoe rehefa misy zavatra tiana sy atao de aza tapahana le izy fa toy izy foana manao karazana exercice isan'andro io tsisy mitsarana hoe mety tsara ve ratsy ve fa le fahaizanao mame fotoana an'le fanaovanao an'le asa no mampirisika anao andalina kokoa ary atonga ray aman-dreninao koa ilazay izy hitako manao satria maro le ohatra hoe mampianatra sary any ankizy de ozy ny ray aman-dreny misy ankizy maro izy manao sary foana ao an-tranonay isan'andro manao maka cahier foana de hitana mihitsy le cahier ty le cahier atao zany hoe reny zavatra reny zany amiko no iainana azy isan'andro aloha ao an-trano de rehefa iainanao isan'andro izy ao an-trano mahazo alalana ny ray aman-dreny ianao de afaka misy artiste eto amintsika moa tsisy école d'art zany hoe tsisy école de beaux-arts na fac d'art fa ny ankamaroany de artiste ohatrany tena no manao atelier na formation kely na miserasera ny artiste namana fotsiny de misy moa le namana sasany zay nahazo diplôme tany ampitan-dranomasina de mbo mizara document mizara zay zany no fianarana azy eto amiko satria tsy afaka andehoana amin'ny université mihitsy anao zay eto amintsika renao zany raha fahazoko anazy tsy nisy hoe fianarana spécial narahanao tam'le izy fa nefa hitako hoe efa tsisy tsy mahafantatra an'izany izy art galerie zany raha manana kolotsaina kely eto Madagasikara de misy sakana ho an'ny fanaovana art ve ny tsy manaraka fianarana satria raha fahalalako an'tahina tsy nahazo baccalauréat tahina de nefa
hitako tahina mandeha makany andafy organiser sehatra maromaro ary efa raha tsy diso hoe efa misy mihoatra ny 344 000 personnes nanony olona mivezivezy tao amin'ny Izard Galerie. Dia fantanika eto zany hoe tena ilaina marina ve ny fianarana raha resaka art no resahantsika. Tena ilaina aloha ny amaliko anao ny satria misy zavatra tsy ampy foana ny asika rehefa tsy lalinina dia misy tsy ampy. Ny ianarana azy ny ianarana an'ilay art tsy teknika ny anany fijeriko azy. Satria ny teknika zany peta be ireo olona mana-talenta to dia mahay sary olona fotsiny tsisy hoe nianatra kanona nianatsina fa to dia hay fotsiny io. Dia amiko zany tsy teknika ilay ianarana amin'ilay izy fa dia lalan-tsaina. Inona moa ilay lalan-tsaina hoe ianao zany rehefa amorona zavatra iray ianao zany tsy maintsy manana imagination ianao. Ahoana namadianao iny imagination iny ho lasa vainga. Zay angamba no tena hoe zavatra tiako tsipihana hoe réalisation de l'imagination satria le création zany rehefa tsy fanatanterahana nofinofy moa natao hoe création zany. Réalisation de l'imagination zany hoe ahoana natanterahako an'ilay nofinofy dia misy concept arahanao, misy démarche arahanao. Dia ireny zavatra ireny amiko ilay mila ianarana. Hoe ahoana no andrafetako ny démarche artistique ny concept artistique. Satria rehefa vao tsao ireo telo ireo dia banga le fahaizana. Zany hoe le fahaizana zany ny teknika, ny fahaizana mamoaka an'ilay ao an-tsaina dia ny fahaizana manoratra azy. Dia satria manao sary hosodoko mantsy hoe manao sary fotsiny. Fa zay le teneniko hoe misy lalan-tsaina arahana. Misy concept zany hoe raha anao thème-ko ohatra hoe andeha anao thème momba ny resaka sentiment raha za. Ahoana namoako an'izany sentiment zany ho vainga, ho lasa sary, ho lasa afaka zaraina amin'ny olona. Dia tsy vita fotsiny anao sary ianao dia tapitra eo ny resaka satria lasa mialatsiny ny teny hoe lasa objet décoratif fotsiny zany le ataonao. Fa tsisy le expression artistique na le lalan-tsaina le fanazavaina ny foto-kevitra sy le ao an-tsainao tsy mipaka any amin'ilay public. Fa mijanona eo amin'ny hasarana fotsiny izy nefa rehefa mijanona amin'ny hasarana fotsiny resaka dia tsy ampy ny raharaha satria ny hasarana mbola misy asa manaraka azy, mbola misy fitiavana manaraka azy dia izany rehetrarehetra zany amiko zany tsy tongatonga ho azy. Le ianao no resaka teo hoe ny art zany tsy hoe décoratif fotsiny fa tsy maintsy miaraka amin'ny zavatra iainanao mihitsy, misy fitiavana sy zavatra maro ambadika eo. Mijery an'ny paoziny tahina dia mahita nito volo dreadlocks moa fa fiteniko anazy ngamba. Io ve zany zao dia efa anisan'ilay expression misy philosophie ve eo ambadika eo tianao hoentina amin'olona? Ny tena moa ny anahy moa zavatra tiako dia hoe miala amin'ny ordinaire za zany ohatrany hoe zay no ilazako azy hoe ahoana mbo tsy mampiavaka amin'ny hafa fa ahoana mbo raha misy zavatra maro be tabe eo dia ahoana mbo ahoana mampiavaka an'ireo maro eo ahafahako mandeha mandroso. Satria raha mitovy daholo ny olona dia tsy na miara-mandroso na miara-miembotra nefa tokony misy lasa aloha misy lasa aoriana foana satria zay amiko le fiainan'olombelona ohatr'izay foana. Ny anahy toy le fialana amin'ny ordinaire tsisy hoe philosophie le isa fotsiny ny anahy zany foana ny anahy le isa le tokana zany satria le isa ohatrany hoe Rastafari zany anaty zany resaka any ambo ny anahy iny amin'ny olona hoe ny anaty Rastafari. Tsy hoe philosophique be izy fa zay fotsiny miezaka fotsiny zany mbo hiala amin'ny maro miaraka amin'ny maro tsara fa tsara koa miala amin'ny maro. Dia zay fialana amin'ny maro zay zany misy endrika maro anehoana azy. Dia ao zao sûrement misy ankizy maromaro mijery atsika na ray aman-dreny maromaro ary matetika nefa ny fiarahamonina miteny hoe tsy azo atao manalava volo, tsy azo atao manalava volom-bava, azo manao akanjo ohatran'ireny. Ahoana indray ny fomba fijery ny tahina an'izay amin'ny mpanao art ny tahina? Ny anahy moa za olona tia fahafahana dia fahafahana ireny liberté individuelle zany hoe ny olombelona tsirairay amiko dia manana an'izay fahafahana manokana anazy zay. Dia rehefa iny vao kitikitika ao amin'ny lafim-piainany
dia amiko a tsy afaka mandroso izy dia izay fahafana liberté an-tsirairay zany a tsy midika hoe ataovy izay tianao atao na hoe aza miraharaha ny ray aman-dreny fa iainanao le izy tsy mana fotoana ny olona na azo alalana foana ianao amin'ny ray aman-dreny ny anahy zany a miresaka eto foana hoe ny ray aman-dreny zany a dia zava-dehibe eo amin'ny fanapahan-kevitra ataon'ny ankizy foana hoe fanapahan-kevitra ny ankizy iray a dia tsy maintsy amiko tsy maintsy manontany ray aman-dreny hoe ekena tsy hoe ekena moa sa tsy ekena fa lazaina azy le hoe za te hanao an'izao satria fantany hoe tia ny dada ve na tia ny mama andeha hanao mpihira ngamba tsy tonga dia izay ny resaka fa hoe za tia mihira ahoana ny fanosianareo anahy ina mbo eritseritsareo lalana tokony alehako tokony hianatra andeha hanao école de musique ave za sa ahoana sa hianatra tantrano dia vitananao fotoana dia amiko angamba ny zay zavatra zay angamba ny tena hitako hoe mampandroso sy tsy hampisy doty anao ntsony dia ahoana indray ary raha tsy manaiky le ray aman-dreny raha tsy manaiky ray aman-dreny dia eo le frustration satria maro koa sasany eo dia tsatrany frustration maro ny ankizy dia io frustration io a mitarika ratsakely ao anaty izany hoe lasa le tianao aloha na velanao ndraindray izy io manangatra ny afaka 5 taona na 10 taona tsy haiko hoe amin'ny fotoana inona ny mampanangatra ny tsirairay hafa fa za zany mbo fangatana amin'ny ray aman-dreny satria eto Madagasikara ny siasarakanto mbola mila ampitomboana mbola mila ampiana dia mbo tokony halala-tsaina ny ray aman-dreny hoe ny asan'ny mpanakanto tsy asana hoe tsisy vola miditra na ola mpifokarogno na mpisoso toaka na zay fotsiny nataon'ireo ohatra fa reo zany le mpamela sy mpamiaina an'le fiarahamonina sy le mpame tempo reo le battre mesure amin'ny fiarahamonina reo amiko le mpanakanto reo dia ny anahy zany zay foana hoe mbo angaviana satria ny ray aman-dreny reo vao mahazo alalana ny ray aman-dreny ianao amiko dia afaka mandeha mahazo efa tsy voateny le izy hoe ahoana zany ny solution mila miandry an'le déclic ave zany zay vao mahazo manao ara raha ohatra hoe tsy manaiky le ray aman-dreny sa inona ny mety astuce fa afaka atoronao an'ny olona mila an'izay ny astuce angamba aloha dia miserasera zany hoe ataonao zay iresanao ray aman-dreninao dia mitady modely olona hafa ianao hoe jereny ery dada sy neny olo ohatr'izao nge ohatr'izao ny nataony jereny ery dada sy neny raha ohatra hoe nandrosy ry fireneny satria noho ny fisiany reto zavatra reto dia niseraseranao amin'ny ray aman-dreny zany a tokony tsy tapahana tokony resanao foana amin'ny voalohany izy mety tsy hanaiko fa io zany a resaka zay foana mila miserasera le ankizy fa tsy hoe teny ray aman-dreny hoe tsy mahazo manao an'io dia rapisy dia tsy manao tsony dia mijanona eo fa mila taterina kely foana izy dia mifanairana azy a mitondra modely tsara ianao an-trano dia mitondra modely hoe zao no ataon'olona hafa dia mbo fanerektia dia mbo ampio a anatanteraka azy zay angamba ny hitako hoe solution donc tsisy tsy vita ny resaka zany aloha zay dia mila mentor zany mila zay tena tsotra indrindra mentor sy zay mila olona modely ianao zany satria ny modely iny no jereny ray aman-dreny ay tena ay le rangary iny koa nafinaritra tena mampiana manao an'izao dia manosika le ray aman-dreny anaiky tsy hoe anaiko azy fa anaiky aloha dia jereny le ataon'ny ankizy satria le manao asakanto moa tsy hoe androany dia tapitra fa fiainana ray manontolo mahitsy dia hitany eo amin'izay hoe ay ny mivoatra le ay nahazo karaman'izay izy na hoe lasa nianatra izy lasa hoe ozy ray aman-dreny andany ary ianao raha no asa-panakanto dia lasa ohatra hoe na mafatokotah foana ny isan'andro fa lasa nahazo ohatrany hoe nafinaritra anao zay dia izay zavatra izay zany tombontsoa na ao andray aman-dreny tombontsoa any ankizy foana no fahaizana miserasera sy manazava ny ray aman-dreny ny tiany ankizy atao amin'ny fiainana satria rehefa tsy hainy koa manazava ny tiany atao dia ny ray aman-dreny tsy afaka hanampy azy satria mety tsy hitany ray aman-dreny inona koa zany resaka zany zay raha tsy mahalala an'izany dia zay foana tsy piriketsy foana le serasera zany mila atao serasera